Zay nikasika ny tontolo ny fifidianana fa anatin'ny lafiny ara-politika hatrany moa no anoizantsika ny vaovao tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly Arsi Deniantso amin'ny isin'ny fijerena manokana ireo ministra sy praiminisitra lefitra tsy manatrika matetika ny filan-kevitry ny ministra ny filoha ny tetezamita Andry Rajoelina nambarany praiminisitra moa fa tsy maintsy isy ny fifampidiniana ahafahana mamerina ireo ministra ireo hiatrika indray ny filan-kevitra ravaka Randriamanalina eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Ny antso amin'isy ny fijerena manokana ireo ministra sy praiminisitra lefitra tsy miatrika matetika ny filan-kevitry ny ministra ny filohan'ny tetezamita Omaly teny Avoloha araka ny loharambavao maro-pototra. Tahaka ny fanombohan'ny filan-kevitra moa dia manontany an-trano ny antony tsy nahatongavan'ireo ministra na praiminisitra lefitra ny filohan'ny tetezamita ary teo ny nanaovany karazana fanamariana ny amin'ny jerena akaiky no makasika ireo tsy miatrika matetika izany filan-kevitra izany araka ny fanamariana ty loharambavao ity hatrany. Raha nanontaniana ny praiminisitra androany dia nanambara fa tsy maintsy isan'ny fampidiniana amerenana ireo ministra ireo ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana fifidianana sika amin'izao fotoan'izao izy ka tsy tokony amorona korotana vaovao anelingelina indray ny fanomanana izay fifidianana izay isika. Izay zavatra izay moa zany dia tsy maintsy hodinina miaraka amin'ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ny filan-kevitra ny gouvernement sy ny filan-kevitra ny ministra ihany koa jerena izay fomba rehetrarehetra mba isian'ny fifanantonana isian'ny fitoniana eto amintsika satria efa akatoky ny fifidianantsika izao ka ho jerena ihany ny famerenana anjareo zany hiverina tsara anatrika. Mbola hodinian'ny gouvernemanta izay fanapahan-kevitra ho raisin'ny Madagasikara manoloana ny fanambarany ny CPS na ny Conseil de paix et de sécurité eo anivon'ny vondrona afrikana ny 20 aprily lasa teo mikasika ny hitazomana ny tetian'ny mpifidianana. Etsy andaniny manohana ny sosokevitra navoakan'ny CPS ny praiminisitra. Ny CPS dia sehatra anankiray misy atsika malagasy ihany koa satria ao anatin'ny président africaine atsika ko dia raha izay ny fanapahan-kevitry ny CPS miaraka amin'ny communauté internationale rehetrarehetra dia tsy maintsy manaraka an'izay atsika izay kosa tsy midika fa tsy hoe tsinotsinona le zavatra ataon'ny KM zany satria ray aman-dreny ireo matoa ireo manaitra ohatra amin'izao angamba misy antony ihany fa tsy tokony sakana ny fandehanana ny fisorana makany amin'ny fandehanana. Ao an'ity praiminisitra ity manana ny toerana eto amin'ny firenena tokoa ny ray aman-dreny am-panahy eo anivon'ny FFKM saingy tsy tokony kitika ny tetiandro mpifidianana izy ireo. Andrasana amin'izy ireo hoy ny praiminisitra ny ametrahana fitoniana sy filaminana mba hisian'ny fifidianana milamina sy eken'ny rehetra eto amin'ny firenena.